Alleluia. Amin'ny fifaniana lehibe indray rasana bavalala no eo antsika amin'izao fotoana izao ao anatin'izao fandarantsika bavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramoka izao ny aty radio ny mpikambana anatin'ny bavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay isan'andro dia miara manatotosanay fandraisana anjara ao anatin'izao fandarana izay arahanao izao. Dia miarabanao manokana ary tetenao hoe tonga soa ianao raha tonga eto ary raha sendra voavoalohany anao tonga eto dia aza mbola vadika aloha fa enoy aloha ny tena Andriamanitra izay zany eto fa zany hoe fa asoa ny fiainanao ny fiainam-panahinao asoa ny ara-panahinao sy ny ara-nofonao lasana vavy malala. Dia tonga soa tsika rehetrarehetra ary mirary koa na mirary herin'Andriamanitra hiampitany aminareo amin'ny alalan'izao fandarana izao. Tsika sendrasendra ny ahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka dia manasanao hoe maharita hatramin'ny farany. Isika izay paketo kosa dia miaraba manokana ranabavy lalantsika izay fantenana niditra voalohany teto androany dia tonoina aminao ny fiadanan'ny tompo dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hirotsaka aminao taka ny ranoram-barotra vatra ranabavy lalantsy tsy hitsahatra fa raha isaky ny fitepon'ny fonao sy ny fipikan'ny masonao dia tahaka izany ihany koa no ny fomban'Andriamanitra anao andeman'Andriamanitra anao isan'andro isan'andro ka dia tahin'ny tompo ranabavy lalahy tonga soa Lantonirina Marijo Itody Raonisoa Tojo Mikaela Eliana Lonira Erivololona Peranarakoto Mamy Sirandry Ajaska Patitsy Koda Leoni Erika Raka Artisanal de Madagascar Kodanela Niana Mainso Lovlitina Angela Io Gigi Carla Tinarakoto Arzaka Lantonirina efa narapaka teo Eliza Tsiala Angela Io Rantalina Marie Charline Rodine Fiti Maniko Verselina dia tahiny tompo ihany koa Yama tahiny Jesosy Razana Monika Ando Andry Kadaka Olivia Grace Tirira Albenja Marinette Mbavy Valeur androany vitako teto zany dia arapaina manokana dia tahiny Jesosy maretatra amin'ny farany Marinette Mbavy Valeur Tirira Albenja Ingodina Andrena Solo Soameva misaotra anareo fandraisana ny vaovao tahiny tompotsika Tojo Mikaela misaotra dia ao ihany koa Andolina Suzelle Erika Ranabavy Mihaja Jesosy Mahery Zamina Bartella tonga soa alleluia faly mahitanao dia ao ihany koa izany hoe faly mahitanao rehetrarehetra moa zany fa tsy hoe izy rery akory dia zay ka many mbola tsy voarambako teo dia tahiny tompo daholo ary tsika tsirairay avy dia mahareta hatramin'ny farany hiaraka etontsika androany anatin'ny fandarana hiaraka amin'ny bavaka fanombohantsika androany hiaraka amin'ny ranabavitsika Lovlitina dia nitondra ny tenin'Andriamanitra izy mivavavy ihany moa no hiaraka eto kadaka nitondra ny tenin'Andriamanitra ary kosa ny bavaka ao amin'ny firenena dia anabavy Razana Monika amin'ity androany ity ireo ny ekipa hiaraka amiko dia misy matoka fa ahery ianao misy matoka fa handray ny anjaranao ianao tonga eto ka dia tahiny tompo dia doary anomboantsika ny fotoana ametrahantsika ny ty fotoana teo peratana dia ranabavy Lovlitina nitondra bavaka ny fotoanantsika dia afetsika iresadresaka sy hanomboka ny fandarana. Tahiny tompo ranabavy Lovely anao ny fitenenana. Manona fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amin'ny pastera sy ny ankohonanao dia manona fiadanan'i Jesosy ihany koa amintsika mpianatra tsirairay avy izay tonga eto dia mbola hiara hivavaka ary sika ry havana malala ry Andriamanitra raina tsara sady masina indrindra izay ny an-danitro velom-pisaorana anao indray izay Jesosy malala izay tsirairay avy izay tonga eto rehetra satria dia narovanao sy ny tantaranao indray ny tontolo
tontolo andro na ino menao fofonena mahavelona ndray zay Jesosy malalo satria dia tena hoe misy tokoa ny Jesosy ny tsy nahatratra nyty alina ty akory fa izahay reto Jesosy mbola nomenao fahafahana hiteny zay mbola nomenao fahafahana andrendray ny teninao ny antsoantsonao Jesosy andre ny afatra avy aminao dia indreto zay Jesosy malala vonona anokatra indray foa mampananay Jesosy andray an'izany tena mamy avy aminao zany dia mino a Jesosy malala fa efa manatrika anay eto ianao satria ianao ilay Jesosy malala efa niteny taminay hoe sambatra izay mamaky sy mihaino ny teny faminaninao ka mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny fa hoe atombotra ny fotoana dia izany fahatomora ny fotoana zany indrindra Jesosy no mahatonga anay miaba rehetra sanandro Jesosy satria mangetaentanao zay Jesosy satria fa manatenanao zay Jesosy satria raha mbola velona koa ny izay Jesosy malalo dia izany teninao zany nge Jesosy ny famelomelomany ainay famelomelomany fonay fahasalamany nofonay nge Jesosy ary fantatra efa tsinitsinina tokoa ny fiainanay Jesosy raha tsisy anao raha tsisy ny teninao koa dia misaotra anao zay Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fahatsaranao dia misaotra ny amin'izao mbola fotoana fahala ihany koa mbola manao ny asanao zao Jesosy ahafanay mamerina olona indray ao anatin'ny valanao Jesosy izay mbola hoe tsy mety mitodika aminao izay mbola mety hoe manamafofony Jesosy dia mino fa tsy avelanao diso anjara izay olona mandreny teninao eto Jesosy dia hitodika aminao anokatra ny fono aminao Jesosy dia aza vela iso diso anjara amin'izany ihany koa Jesosy ny olona rehetra izay mety mbola taraiky nefa manatena iaino an'izany afatra ao zany dia mpanomponao izay hitondra ny teninao eto koa Jesosy dia tendreo ny lelany daoka ny sitraponao ihany Jesosy ny tanteraka eto fa tsy ny anay dia amin'ny anaranao mavontsy Jesosy malalo nisorinay saingatanao nay an'izany vavaka izany Alleluia Amen. Alleluia misaotra betsaka ny ranavavitsika lavilitsika tanatin'izay vavaka matsiro manomboana ny fotoana izay dia Andriamanitra manakaream-pahasoavana anay ranabavy lovely amary fitianao tanteraka dia hotahin'ny tompony ianao sy ny ankonanao dia ioty ny vokatry ny asan'Andriamanitra nataony indray ianao teto androany Jesosy amary fity ary dia mitomboritra mitombo fahasoavana dia mahereza isika tsirairay avy Geneviève Randria Mananjara Maniko Nambintso Rodine Marina Sandola Loni Rarvolonirina Loni ene ampogavana hoe Loni ny atsokanao sa tonona hatramin'ny Rarvolonirina sa ina ilay hoe diso fa diso ilay teo tahiny Jesosy saika mbola tsy voaravako teo dia tahiny Jesosy ny ana mahery soa Alleluia fa no mahitanareo dia voninahitra n'Andriamanitra fa dia vita soamantsara ny fivadikanana telo andro izay nataontsika ary nafinaritra ny fotoana omaly no namarina ny fivadikanana dia 50 menadazy ny namarina ny fivadikanana maly taona nanao 4 andro taona nanao 3 andro taona nanao 2 andro mety nisy koa nanao 2 andro misy araky tsy nifadianana satria mety hoe mampinonina amin'ny toejaza na misy antony manokana fa dia ny zava-dehibe dia tena nahafinaritra ny fotoana nahafinaritra ny fiarahana ary vetivety dia lasa ilay 3 andro rakizy efa tapitra moa ny fivadikanana dia mbola niarany sakafo amin'iny teo nahafinaritra hatramin'ny ray maraina mbola misy mampidera glasy anaty gropy mahafinaritra ny fiarahana tena nirehitra tokoa ny fotoana omaly atao anatin'ny 3 andro fa tsy nomaly ihany moa zany ary dia nisy programa nahafinaritra be teo izay mbola tsy natrehantsika rehetrarehetra zay efa mpifady anana raika taminay ny zavatra nahafinaritra be programa nataonay indrindra fa tamin'ny omaly tahiny tompolo Claudia Ravelarosoa any Italia koa izy io dia nisy nampidera glasy teo dia lasa koa ny fomba linana glasy fa
lendalenda be an'le glasy ranabavy de tahiny tompotsika rehetra nafinaritra tena matokotsika fa misy valiny kosa reny na de atao hoe amin'ny Pentecoste satria de ny amin'ny Pentecoste moa tena tanjotsika tamin'ny anitsanana zay rehetra mety mbola tsy mety afahantsika mandray batisan'ny fanahy masina nefany tao ambadika zany de tena nisy fitahina be tao ambadika le izy satria de samy nahazo tsodrano nisy vavakanany manokana mihitsy no maly ary tena hoe ho anay taty atokantrano zay nitarika de tena nahatsapa ary nahita fa fivadikanana tsy niavaka tamin'izay efa natao iny ary ny olona zay nanatrika ihany koa de isorana anareo zay nanatrika fa de olona tena vonona hitady an'Andriamanitra any ka tena niredareda tena nirehatra ny fotoana rehetra de ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary de matoky sy mihitsika fa samy nanatanteraka Pentecoste amin'ny fahafenona daholo amin'ny fahafenon'ny fanahy masina daholo marihana moa fa nareo rehetra zay tao anaty groupe ny fadianana tao anatin'ny 3 andro reny de efa ao anatin'ny groupe tonga zany de efa d'office nareo ao anatin'ny groupe izay araka aminay amin'ny Pentecoste izay ho tanterahantsika ao anaty Zoom averina ihany fa ianareo izay natateraka Pentecoste karaza Pentecoste de tsy hisy nina hitanareo eto ny lahady avy eto amin'ny fandaharana Andramoko Jesosy satria ao anaty Zoom izahay no anatanteraka Pentecoste ho anareo zany zay maniry hanao Pentecoste araka amin'ny fandaharana Andramoko izao de mandefa MP amiko nareo ary ho ampidirina anatin'ny groupe anomanana ny Pentecoste ary ty groupe na Pentecoste ty de tsy ohatry n'isan'andro hoe herinandro meloa de hosokafana fa dia efa misokatra ao zao ny groupe ny Pentecoste ilay tao anaty fivadikana iny de izay anatika sisa no ampidirinao de hitanareo ny ambiance ny fifankatiavana ny fiarahana atao anatin'ny groupe ato fa de misy motaony vo zay vo niaraka taminay de natsapy izy hoe nafinaritra misy ny sasany tena hoe tena satriny amoaka ny fifaliany tao anatin'izany zavatra zany fa de mahafinaritra nge ravana malala zany hoe mpirahalahy ao amin'i Jesosy mpiravavy miara mifaly tena fifaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ka ianareo zay anatanteraka Pentecoste de zao de efa mitenena dia tsy miandry amin'ny Pentecoste tsika vo hiteny hoe za hiditra fa de efa ampidino anaty groupe nareo de efa mifankalalo atsika mifankahazo atsika de amin'ny Pentecoste efa tonga de efa misy zavatra andeha ho azy eo halleloia omaly tao anatin'ny 3 andro indrindra fa omaly de nafinaritra fa efa nisy sady ny elo lalana tena difotry ny fanahy masina tao anaty vavaka tao ary de antenena fa raha taty amin'ny fivadikana tsika ny efotry reny de azo antoka fa tena ndrefatisa fanahy masina tao tsika amin'ny Pentecoste izay zava-dehibe marika ngezabe idirantsika ny an-danitra ny batisan'ny fanahy masina halleloia Melisa Mandasava tahiny Jesosy ianao tena rakotoary zaka tahiny tompo anisan'ny ny fahadianana zany tena rakotoary zaka zany Angela ny andro voalohany nalemilemy de avy eo natanjaka be izy ny any nataoko rehefa reny de rehefa reny mifadianana reny de rehefa mitady reraka ny arivo ohatra tamin'ny sabatarivo zao tsika reraka de zavatra zao lasa mandeha manao mampiasa vata lasa nday nikarakara misy zavatra nikarakaraiko tao totokantrano ny alina iny de verina matanjaka de solona ny Jesosy fa de taony ny faly be izy faly be tao hoe ay tsy ara-panahy ihany le zavatra raisina amin'izy fa misy olona tato amintsika tato nitombo be mipoany de niezaka be mihitsy izy nisotro fanafody fampianatena tsy mety mena nihitra fivadikanana 3 andro tonga de niena 3 kilo et demi faly be mihitsy izy hoe tonga eo amin'ny poids tena tediavina de ajanona le tambavy mampahia
fa efa nihitsana atao anatin'ny Vatikanina ny nofo a. Halleloia. Dia isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Fa tena hoe te hanetanareo ary amin'ny manaraka tongavo dia andramoka izao fa ho hitanareo ohatry ny ahoana zany hoe ohatrany tsy teo ilay 3 andro dia lasa satria maninona eo foana tsika ao anaty Zoom izay a mifampahery amin'ny appel amin'ny message mifampahery dia tsy mavesatra ilay izy nefa ao ambadika izany fivadikanana 3 andro zany dia ho hitanareo fa dia tena hoe nisy fahasoavana ngezabe izay horaisintsika ao ambadika ireny. Ka dia maromarony tahaka ireny a. Ino zao fivadikanana ataontsika? Tsika moa eo amin'ny 3 isa-taona hoe tsika atao mifandaharan'andriamoka izao no mikarakara fivadikanana. Tany amin'ny volana janvier tany tsika raha tsy diso any nanao a dia nisy indray iny a dia tsy manao intsony indray tsika raha tsy hanohany amin'ny volana novambra na desambra hanohany a antsika vao hanao fivadikanana indray. Halleloia. Alambavaka mety ataontsika na zavatra ohatr'izany arakaraka ny fitarihan'ny fanahy masy teo. Dia tahiny Jesosy ary tsika rehetra. Dia matoky koa tsika fa ao ambadiky ny fivadikanana indray dia hisy vokatra ara-panahy ngezabe. Anisan'izany a amin'ity weekend lavalava ity izay tsy fiasana manomboka amin'ny lakamisy zoma itony sabata sy ny alahady dia misy batisa ho tanterahantsika eto. Halleloia. Isika moa tsy taitaika kely ny batisa misy anankiray isaky ny 3 volana isaky herintaona dia efa faly tsika. Halleloia. Dia efa mandalo fampianarana daholo zareo a dia efa resy lahatra vonona ny androso a dia ho atao batisa dia avy hatrany dia handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra izay ataontsika eto. Izay zany ny vaovao. Dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Misy vaovao anankiray mahafinaritra be ihany koa ity. Tsika moa zao a efa ela no nanireo mba hanao t-shirt izay mivady a t-shirt kiradoatra nataontsika tamin'ny 2018 azafady. Dia maro taminareo a maro vitsy taminareo a niteriko hoe vitsy inona maro no naka fa vitsy no hitako hoe tsisa le olona no naka t-shirt tamin'izany atao fahatsiarovana t-shirt kiradio. Dia efa tsisy tsony moa izy efa ela. Dia manana fanirinany anao ndraitsika fa mbola tsisy fotoana mihitsy izay mivady. Fa zao koa zany efa misy vaovao mahafaly. Nareo any Koweït izay mila t-shirt kiradio dia manantona amin'ny vatana ny ranambavy berta isika. Isorana ny ranambavy berta ny fahafohizan-tena. Halleloia. Ny fahafohizan-tena. Mora misy koa aminareo eto Frantsa eto mba hanakaikin'ireny olona mpanao sérigraphie ireny mba sérigraphie moa le efa filazan'izy ireny le apetany t-shirt asiana soratra dia mba milaza ihany aminay dia mba ianareo no iangavinanao an'izay zavatra izay tsisy vola iala aminareo kory na ray ary fa eo amin'ilay fotoana zany sy ilay fahafahana manao an'ilay izy. Fa ho anareo izay mila t-shirt kiradio anareo any Koweït sy any Arabia Saoudite dia mba contacter direct ny ranambavitsika Bert Sava isika. Halleloia. Dia izy no miandraikitra ny t-shirt any Koweït sy Arabia Saoudite. Bert Sava no contactenareo raha mila t-shirt ianareo dia amin'izay mba mampitovy daholo tsika. Ny faniriana moa rehetra tamin'ny Pentecoste tsika manao t-shirt daholo na nareo tonga aty na nareo anaty Zoom nefa moa hito ihany raha ho tratra izany na tsy ho tratra mba ataontsika fahatsiarovana. Izay no mba zavatra ataontsika eto. Mizara karazan-droa zany nareo ny araka nao Pentecoste tamin'io. Misy no avy aty atokantrano mivantana. Misy ny any Allemagne any efa nahazo billet ho akaty. Halleloia. Dia tokantrano isika manao Pentecoste izay tsy tonga dia amin'ny Zoom isika no hanao ny Pentecoste. Halleloia. Aloe vera ranambavy saondra tahiny Jesosy mareto vavy any Oman hono izy ka tsy haiko le any Oman raha hoe takatry ranambavy Angela io ranambavy Berta. Dia Berta zao mamaly an'izay any Oman avy eo ny afaka andefasanao raha mila. Any amin'ny Sinoa koa zao tena mety tena vetivety kely dia vita ny t-shirt. Dia miresaka amiko izay olona manana afaka manao an'izay. Halleloia.
aty aminay tany amin'ny tanàna anisany tapiozo vitsivitsy kely iny dia vita fa tsy antsoa zay zao fa zay fa ty ambanivohitra ohatrany tsy dia mahita mpanao ndreny zay aty ary rahanao tsika amin'ity dia ataontsika tsara alohany tamin'ny voalohany fa misy aminareo mbola betsaka no mbola betsaka aminareo matahiry ny t-shirt nareo izavy zao mbola manana ny t-shirt tany Akiradio Zamina zao hitako mbola manana Erika mbola hitako mbola manana Iaina mbola hitako mbola manana zay tahiny Jesosy ary tsika rehetra nanomboka ny fotoantsika efa nanomboka moa tsika fa filazana kely filazana raha iny amin'ny sabata ho avy zao zay koa zany ny tena zavatra ngeza be amin'ny sabata ho avy zao dia misy tsodrano manokana alleluia filanarako tokoa manana t-shirt ny azo koa mbola any alleluia dia amin'ny sabata ho avy zao dia misy tsodrano manokana ho an'ny reny rehetrarehetra indray mpanaraka ny Akiradio halleluia misy vavaka manokana tsodrano manokana zany ho anareo reny mpianakaviana izay mpanaraka ny fandarina andramoko izao ka taditio fa zavatra ngeza be ny adidinareo reny mpianakaviana ary tena mila vavaka ianareo satria mavesatra lavitra ny adidinay ray mpianakaviana ngeny adidinareo reny fa zany tena resy lahatra an'izany mihitsy hoe tsika lehilahy tsy afaka ireare zany hoe tsika ny tena izy fa za tena resy lahatra fa ny vehivavy tena mila vavaka satria dia adidy loatra nareo vehivavy ary tena hita hoe mila vavaka ianareo ka za zany dia manentana anareo raha misy ihany koa ianareo reny mpianakaviana eto amin'ny fandarina andramiko izao mpanaraka ny eto dia amin'ny alakamisy anokafana groupe ianareo dia ho atao ato anaty groupe anankiray terirany benjako manana t-shirt zao ianareo zay ohatra hoe te hanana t-shirt dia zao zay koa mety zay hevitra mampino zay le t-shirt tsy fidirana tsy hoe fitadiavam-bolanay mivady tsy hoe fitadiavam-bolantsika eto amin'ny Akiradio fa tena hoe tanjona amin'izy mihitsy dia tena hoe mba fahatsiarovany ka raha misy koa aminareo raha misy koa aminareo hoe any amin'ny toerana hafa zany dia alefanay aminareo le banner alefanay aminareo le logo zany dia imprimenareo any dia afaka manao ihany koa nareo mora nareo mihitsy ary ny anao an'izy totonareo be dia be dia lasa zay indray no mividy aminareo zay zany azo ataontsika daholo alleluia dia tahiny tompo isika rehetrarehetra ary reny mpianakaviana ataontsika hoe nizanizy nareo reny mpianakaviana mpanaraka eto dia mila nareo fitondranam-bavaka manokana tsodrano entinareo anatanteraka ny adidinareo dia mandefasa mpiambo fa amin'ny lakamisy atao anaty groupe reny dia amin'ny sabata ho avy zao aorianany toroteny dia miaraka aminay anaty zoom ianareo dia mandray tsodrano sy vavaka manokana reny mpianakaviana zay zany no angatantsika ao anatin'izay invité ny reny rehetra zay fantatrareo zay zany renireny sahirana ao atokantrano reny lozany vadiny maty vady reny zany tena hoe asitsika groupe reny zany eto akireny alleluia dia hoentsika mavaka izy reny satria tsy nondreny mpianakaviana mampalahelo reny nareo rehetrarehetra zao reny mpianakaviana zao ry Berta ry Tody Raonso ry Yama ry tsy haiko sao malalarandry rehefa reny mpianakaviana ry Mama Valentine ry Mahampionina ry Marie Charline reny nareo reny zany zao dia tokony tafiditra anatin'le izy daholo dia hoentina mavaka manokana nareo amin'ny sabata ho avy zao zay ary ny hoe fa ty andohary ieno iritsika dia avy hatrany diditra amin'ny tenin'Andriamanitra ao aorianan'ity iray ity atolotra ny neny rehetrarehetra tery ity alleluia dia hoe nofinaritra azy Ti
Fangulao le tumbu tena tiana Mahiti le wadidi ma Sezakaina Si adinsaini zaina la besatra Kanta chai timuri zani Kanya zunaya tau Livada kwana Alléluia. Ya, izy moa nino raha fozako itompoko vavy moa efa lasy efa tamin'ny 2017 izy no nandao atsika dia ataontsika manapahaky iny ireny amin'ny fotoana ny fetiny reny dia diso moa zany tena teo fa tsisy hoe groupe foronina tsona zany amin'ny lakamisy fa ianareo rehetra izay mandefa MP amiko mba hiditra ao anatin'le izy ay azafady marina zany ay moa Pentecoste le tsy fa asina groupe amin'ny jeudi anokavantsika groupe ho an'ny zay rehetra hiditra ao anatin'izany groupe ny reny izay mety nambavaka amin'ny sabata ho avy zao zay dia tahiny tompo azadinareo reny namanareo reny mpianakaviana fa tsapanareo mila vavaka reny fa tena ilana entina mavaka any reny ngeza be ny adidinareo ary hita hoe misy fotoanareo reraka dia aleo nareo atosika ambavaka satria izay ray mpianakaviana izay ny ankizy
dia tena mila anareo ry neny. Alleloia. Za rehefa teneniko anareo andraikitry le reny tena zavatra ngezabe. Za rehefa hoe misy ny fotoana marary tsy salama ivadiko io, dia tena mampiteteny izy aloha za Jesosy ny tsy salama satria tena mikorotana ny fiainana raha voneny no tsy milamina. Kivy mihitsy raha voneny, tsy hoe kivy fa tena sahirana mihitsy raha hoe neny zany no sahirana. Afaka sitsika groupena jeune ilalahy dia jeune tena hoentitsika ao anatinay fatanoranana entina etsika ao anompon'Andriamanitra. Alleloia. Hodiniantsika ny amin'izay fa groupena reny aloha no ataontsika amin'io. Dia hitanareo fa tena isy reny amin'ireo reny vaovao izay hita tonga tanatin'ny groupe isy ho reny vaovao indray ho tafajoro voatazontsika ao amin'i Jesosy, voatazon'i Jesosy ao aminy ao aorianan'io. Ka dia mahere zany nareo ireo zao samy manana izay mbola velony reny dia tambatambazo. Eny andao efa misy fitondranam-bavaka hoe amin'ny sabata ho avy zao. Atao hoe amin'ny sabotsy sao dia mbola tsy tia ny meno an'izany sabaty zany. Fa itsika mavaka izy. Tahiny tompontsika rehetrarehetra mahere zany ndao ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika ranam-bavitsika kadaka moa no hitorantsika anaty ten'Andriamanitra androany dia mentsika avy izay avatrany ary ny fitenenana. Sisika groupena dada koa aorianao. Ndao ary tahiny tompo ranam-vavikadaka anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra manaraka zao vavaka fiambenana zao indray. Dia faly ny tenako rehefa malala hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity arivaty. Dia deraina Jesosy satria noho ny fitiavany antsika no mbola nahatonga antsika eto amin'ity arivaty indray rehefa malala. Dia hiara-maka ny tenin'Andriamanitra antsika ry havana. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny Romanina 4:1 ka hatramin'ny 12. Romanina 4:1 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika zany tenin'Andriamanitra zany rehefa malala dia hiara-vaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry eo ambony ny fahafahany mino an Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany fa itsika hitomboan'ny fahasoavana sahanatria izy zany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota, ahoana no hivelomana aminy ihany? Tsy fantatrareo fa na iza itsika no efa natao batisa amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana itsika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana itsika dia ho tahaka izany koa ny amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nohomboana tamin'ny hanimbana ny tenin'ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy itsika dia mino fa hiara-belona amin'ny kosa itsika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty amin'ny ota indray nandeha izy. Fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona amin'Andriamanitra izy. Ary aoko ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy hoe efa maty ny amin'ny ota fa velona ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza vela ny ota anjaka ao amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany indray ry havana malala no entiko ny fampizarana amintsika amin'ity arivaty. Eto Andriamanitra rehefa malala dia miteny hoe tsy fantatrareo fa na iza itsika efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesana. Tsika ry hava malala rehefa natao batisa dia miaraka milevina amin'ny otantsika ry havana dia miverina olom-baovao tsika ry havana malala. Miverina olom-baovao tsika ry havana malala rehefa natao batisa satria nalevina ny otantsika ry havana. Nalevina ny otantsika. Ny faotantsika rehetra izay nataontsika tamin'ny androntsika ry havana.
ary miaraka eo anaty ary rehefa vita batisa tsika ry hava-malala dia miara-dalana amin'Andriamanitra ry havana. Tena mahafinaritra zany hoe miara-dalana amin'Andriamanitra zany ry hava-malala. Tena mahafinaritra satria tsika mety misalasala ry havana hoe sarotra dia sarotra zany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany satria Andriamanitra tsy hitatsika maso ry hava-malala dia hoe sarotra tokoa izany. Nefa ry havana, Andriamanitra tsy atsika, namela atsika Andriamanitra, nifafainy tamin'ny ota atsika, nomeny ny zanan'ilay tokana atsika ry havana, nanavotana atsika ry havana teo amin'ny rany Jesosy Kristy. Tena hoe mahafinaritra ny Andriamanitra ry havana. Tena manana Andriamanitra mahafinaritra atsika ry havana, fa tsika mbola variana amin'izao fahotana, amin'izao loto, amin'izao maro dia maro tokoa ny fahotana izay ataontsika ry hava-malala. Mampalahelo tsika ry havana, malahelo Andriamanitra amintsika ry havana satria tsika dia tena mbola tena very amin'izao fiainana izao tontolo izao ry hava-malala. Ao ny mbola amin'ny fahotana maro samihafa ry havana malala, ao ny ota mandeha manao amin'ny sikidy ry havana malala, ao ny mbola varena amin'izao fiainana izao tsy fisian'ny fahamasinana ry hava-malala, ao ny olona mbola variana amin'izao fiainana izao tontolo izao amin'ny fijangajangana ry hava-malala. Tena mampalahelo, nefa Andriamanitra ry havana mbola nanome atsika, mbola mandefitra amintsika ry havana, dia nidioviny amin'ny alalan'ny batisa itsika ry havana, mba hanadiovantsika ny fahotantsika izay fa nataontsika ry havana. Ka zina iza ilay izy atao batisa eo anatrehan'Andriamanitra ry hava-malala, nalaina ny loto Jesosy Kristy eny ry havana, ka tena tsy atsika, tena tsy atsika izy ry havana. Tsy iny Jesosy Kristy daholo tsika rehetra ry havana andeha anaraka azy, andeha andova ny fiainantsika mandrakizay ao ambony ao ry havana. Esory zao loto, esory ny loto ry havana, ary manana fahamasinana ry hava-malala. Tanareo za ry havana, ijoro vavolombelona kely eto amintsika tamin'ny mbola tsy vita batisa ny tenako ry havana, tena hitako hoe mbola na dia mivavaka ihany ry havana, na dia mivavaka ihany efa vita batisa ny tenako ry havana, fa tsy vita batisa tamin'ny rano, fa teto amin'izao fandaharana andramoka izao ivavahantsika izao ry havana malala na vita batisa ry havana. Ary tena hitako ry havana fa tena nampiova izy zany ry havana, ary mbola isorako, tena isorako any Zokilovia, fa tena tsy kivy izy mamerina mandresy lahatra ny tenako andeha hanaovako batisa ry havana. Fa tena hitako hoe zavatra tena nafinaritra teo amin'ny fiainako zany ry havana, ary tena hitako hoe nampiova tanteraka ny fiainako. Na dia hoe taloha za ry havana hoe mbola nieritreritra tena sarotra be amiko zany hoe andeha hanao batisa zany, satria lasa hoe fadina daholo ny zavatra rehetra, tsy maintsy anana fahamasinana, tsy maintsy hoe teo zany ny zavatra rehetra ry havana malala, mitamberimberina hoe dia ho vitako ve zany, dia ho vitako tokoa ve zany andeha hiala amin'izany, dia vitako tokoa ve zany hoe tsy hihinana biby maloto zany. Fa vitanao zany ry hava-malala, tena vitanao zany rehefa tena manaraka ny Jesosy Kristy ka atao batisa ianao, fa tena vonina anao aza mitsalasala sony ry hava-malala. Fa ny fisalasalana ry hava-malala sao dia tonga tampoka Andriamanitra, dia inona ho teny amintsika nefa tsika mba manaraka ihany hoe nivavaka ve za Jesosy nefa ny very. Ry havana, ataovy ararotsy manaova batisa ry havana, esory ny loto ry havana, manana fahamasinana ry havana. Fa hitanareo ry hava-malala fa rehefa tena vita batisa ianao dia tena miala ny loto ry hava-malala, tena hitanao hoe maivana ny tenanao ry havana,
ary hafa ihany zany hoe magnaraka an'Andriamanitra zany ry hava-malala. Ny tenako manokana aloha ry hava-malala dia tena hitako hoe tena misy fahasoavana teo amin'ny tenako ary tena misy ary tena hitako hoe niova tanteraka hatramin'ny zaza tao anatin'ny kiboko satria tamin'izany atao batisa ry hava-malala dia nitoejaza dia tena hoe voasojana avy amin'Andriamanitra ry havana. Tena niova ny fiainako na ny hoe zavatra hoe hitako hoe manelingelina aza hoe ny fisalasalana reny ry havana ny hoe mandeha ho azy ry hava-malala eo amin'ny fiaina miaraka amin'Andriamanitra, mandeha misosa ho azy ry havana. Tsisy zavatra maneriterenao tsony malalaka ny fiainanao. Ary eto paster mivady dia manentana antsika foana ry havana. Tsy kivy izy ireo manentana antsika ry havana malala. Tsy kivy satria tsy an'izy ireo na tsika rehetra ho tonga any an-danitra ry havana. Tsy an'izy ireo tsika rehetra hoe rehefa tonga Jesosy mba tsy ho very ry hava-malala. Ka tena eto zany mitarika tsika ry havana. Aza misalasala sony aza variana ry havana. Esory ny ota ry havana fa afa ihany miaraka amin'Andriamanitra ry hava-malala. Afa ihany miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tena marina ry havana fa tena maro ny zavatra misakasakana ary miaraka amin'Andriamanitra ry hava-malala tena tery dia tery tokoa ny lalana. Fa mahafinaritra rehefa tonga ao. Malalaka ny lalana mandeha amin'ny fahaverezana satria malalaka ny mandeha amin'ny lalana mandeha amin'ny tsy fahamasinana satria amin'izao fiainan'izao tontolo izao. Fa nefa kosa ry hava-malala tery dia tery tokoa ny lalana mandeha amin'Andriamanitra ry havana. Mitady an'Andriamanitra ry havana. Fa rehefa tonga eo miaraka amin'Andriamanitra kosa ianao, rehefa tojo miaraka dalana amin'Andriamanitra kosa ianao ry havana, misokatra ho azy ry hava-malala. Aleloia. Aza variana amin'izao fiainan'izao tontolo izao. Aza variana amin'ny loto amin'izao tontolo izao ry havana. Aza variana amin'ny dadarabe, aza variana amin'ny rehetrarehetra fa zany rehetra zany ry havana malala. Tsy mahasoanao zany ry havana. Fa miaraka amin'ny Jesosy Kristy kosa ry havana. Rehefa mino an'i Jesosy Kristy kosa ianareo ry havana ka vita batisa eo anatrihan'i Jesosy Kristy ry hava-malala dia misokatra ny lanitra ry havana. Misokatra ny lanitra ary tsy ho very tsika. Sambatra tsika miaraka amin'ny Jesosy. Tsy very ny fiainanao, tsy very ny tenanao. Aza kivy mianatra ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Ataovy ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ataovy ny batisa ry havana. Miara-maty amin'ny Kristy tsika ry hava-malala. Miara-belona amin'ny Kristy tsika. Ary rehefa mivelona amin'ny Kristy tsika ry hava-malala dia tsisy fijaliana tsony, tsisy fahafatesana tsony. Fa miadana mandrakizay ry havana. Fa zao iainantsika eto ambonin'ny tany zao ry hava-malala dia miatin'ny fahalimpoana feno ota tsy tany iainantsika ty. Ary efa tena miova ry havana malala. Efa tena miova ny tany iainantsika ty ry havana. Efa kaiky zao farany zao ry havana malala. Ka tsika zay efa vita batisa aza miverin-dalina tsony. Tohizo ny lalina miaraka amin'ny Jesosy ry havana. Aza voan'ny fakapanay ry havana malala. Fa ny miaraka amin'ny Jesosy ry havana dia fahasambarana mandrakizay. Tsy alahelo tsony ianao ry havana. Ny orinao, ny fijalianao aty ambonin'ny tany tsy misy tsony zany rehefa ny an-danitra any ry havana. Fa fiainam-baovao ny ainanao ry havana. Fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Raha hitanao ry havana ka tsy mety ny nataonao ka fenota ny fiainanao taloha dia diovy ry havana malala. Manantona Jesosy Kristy, manaova batisa dia ho afaka ny hotanao ry havana. Fiainam-baovao ny aranao miaraka amin'ny Jesosy Kristy ry havana. Tsy very ianao ry havana, tsy manenina ianao miaraka amin'ny Jesosy ry havana. Tsisy dikany zany fiainan'izao tontolo izao zany ry havana.
tsisy dikany zany hoe tsy fahamasinana ny fitafitsika tsisy dikany eo anatrehan'andriamanitra zany raha vao malala fa ny fianasana amin'andriamanitra kosa dia hitanao fa miova ny fiainanao ry havana malala dia mino ary ava malala fa naresy lahatra antsika tsiraray avy zany tenin'andriamanitra zany a dia deraina anie Jesosy a alleluia amen alleluia akasitraka raha nabavy kadaka makasitraka anao be be mihitsy fa tsy kely a tamin'izany fanetanana toriteny tena izay tena hoe ny solo-tenanay ianao androany nanetana ny olona ary dia soron'andriamanitra zany dia matoky sy mihitsika fa tena voarain'ny olona ny afatra tena vitanao ny anjara asa zay tokony nataony mivady satria zay tokoa dia manetana ny olona hoe andao atao batisa satria raha tonga Jesosy nefa tsy vita batisitsika dia ho sarotra ny fandidina ho sarotra ny ho avitsika ho avinareo moa zany fa zay efa vita batisa ary ny olona vita batisa dia zao efa tsy lavitra tsony ny fanjakan'andriamanitra raha ny olona ray zany vita batisa ka mijoro mariako a tsy ny batisa no mitondra ny an-danitra tsy hoe zay vita batisa dia efa milamina kosa tsy maintsy efa tonga ny an-danitra fa raha ohatra ianao mivavaka be tsy vita batisa dia tsy ho voavonjy ianao fa raha ohatra ianao a mivavaka kely me mivavaka be me tsara fa vita batisa ianao dia azo antoka ny lanitra alleluia batisa dia lalam-pamonjena zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino a dia hoelohana ohatrany teteny Jesosy hoe zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mino tsy mety mino sy tsy mety atao batisa dia hoelohana ary zay dia manetana foana azo androany teneko anareo a faly be mihitsy nahita tamin'ny Facebook misy fiangonana ngeza-be any Madagasikara manao batisa olona amina rivony halleluia ka moa ny avana ny an-dafy any ny falitsika amin'izany ndraindray any Peroa tany Peroa tany Brezila tany aninona koa nahitako hoe nisy batisan'olona be be natao tany Venezuela tena olona tsy fantatro ary reny a tsy fantatro zay pastera nao andreny a tsy any ny olana fa ny mahafaly dia no mety hoe way reo misy olona miova foa atao batisa ny batisa dia fandevenana olona ten'andriamanitra any amin'ny Romanina teo makasitraka raha nabavy dia andriamanitra manan-kireto asaona ny amaly fitianao a tamin'ny asan'andriamanitra zay vitanao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana dia hanandratra aminao a foana ny andriamanitra dia ametrakanao solovavana foana ny andriamanitra alleluia misaotra rehetra ihany koa makasitraka azy fa mampahery azy a ny fankasitrahana zay ataonareo ary mahafinaritra be amin'ny maina anazy izy no mijoro vavolombelona fa tsara fantatsika fa raha nabavy kadaka zany a dia mba vehivavy ihany koa nanana ny fiainany taloha ary marina tena hoe misaotra ny Lovely fa dia tena navita ny asa ny Lovely a zao rehetra misy tantara ohatry zao rehetra tadidinareo zany tato anaty groupe tato dia tantara zany Lovely zaho izy izy a misy fotoana mandeha mivahiny any amin'ny namako dia zaho izy mivavaka rehefa tonga ny fandarana vavaka fiambena dia mitokana amin'ny efitra azy izy dia mandoarika dia mivavaka dia tsokoloviny azy izy dia mehezany amin'ny inona kio vivavana ataondreo inona kio dia mehezany ditareo hoe anianina le mehezany reny Lovely raha olona hafa zany zao Lovely a dia nakato ny telefona dia matikena mazy dia fina koa ty fivavahany angaky dia fivavahana mba nijerijery mandarana teo fotsiny rehefa Lovely efa momba reto rehefa mpitory teny teto Lovely tamin'izany
Tatarany lovely zany message izy namako dia meza le namako. Fa inona ny zavatra ataony lovely? Kadaka mea ka izy mbola tsy fantatra hoe kadaka fa niditra nijery teto amin'izay. Nefarana ozy nareo satria lovely tsy laitra kisoka mihitsy fa mijery foana na mehezana na inona dia farany ary izy tena mifantoka dia farany mety mbaliana zany kadaka angamba hoe inona raha mba jereny zany. Mandefa ila-pivavahana olo lovely dia hovainy ny resaka. Dia inona moa zany ny zavatra antrany? Nefa rano ozy ianao nitsikilokely ny fandarina teto gamba i lovely kadaka. Ohatrany koa Kodanila sy Leonia ny Kodanila koa zao mety ohatrany koa tantaran'izy Koda Leonia. Fa i kadaka tena meany lovely mihitsy fa zao lovely tsy nirarahany zany. Zao ny anazy zany vavaka. Dia inona zany ny lafitsaran'le tsy fiozongozonany lovely? Io zany sy ray mahery. Alleluia. Raha mehezany kadaka zany zao lovely dia aneniny kadaka dia menira-pivavahana dia elingelenany kadaka dia nefarany raha nalemilemy zany zao ny finoany lovely dia ohatr'izao zany izy kadaka miara-miloko volobe dia miaraka mandidi be hoe mirahira be ny amin'ny plasy dia miova fo ndray koa zany lovely. Ma tsy samy miova fo ihany na miova fo makany amin'ny ratsy na miova fo makany amin'ny tsara. Dia zao zany zao ny zavatra antraka tsy kely mifandarina teto amin'izay kadaka dia iny faniditra dia ozy izy mampifina tamiko io ozy izy ngamba le namany lovely le tereniny atsika zany ve ho dia io koa zao Erika tena Erika sy Naël tokoa dia ohatr'izany mihitsy ny fampitarika any amin'ny tsara. Misaotra ny Erika, misaotra ny Koda Leonia, misaotra ny lovely, misaotra ny Tody Rahonosoa izay nitarika andry Anabavy Ajasika Patitsy teto izay nitarika andry Marizao nitarika andry Anitra Clarisy nitarika ny Mahenosoa nitarika ny Ravela Arsoa. Tsotrotro izay le izy raha tsy diso ka ikadaka sy lovely zany taloha tena le maditry reny dia niova fo lovely dia ny zavatra nafinaritra noho ny fijoroany lovely dia voatarika ikadaka. Iny kadaka manomboka nanaraka fandarana amin'izay nanomboka nangetaeta amin'izay nanomboka tsy mentsony me sisa efa me ao amin'le meto amintsika. Alleluia. Izy aby dia efa mifampitaritarika teto na eny tompona navavy Sandrine Erika. Izy koa mbola tsy voarabako teo. Zokito tokoa nitarika ny ame manambotso. Alleluia. Fa itody kosa aloha efa be dia be koa ny olona voatarika ny teto. Alleluia. Isaorana azy zany dia mahafinaritra dia iny lovely fa voatarika dia iny lovely fa nanomboka nandroso dia tsy nandoko volo intsony. Mandoko volo mavomavo be ny volon'izy io taloha fa resy lahatra izy hoe allo faty tsy engeny avana tena itsika amin'izao io ianao mety mbola amin'izao io mila maty le mombanao tahaka ny Jesosy maty dia miara-maty amin'ny Kristy hoy ny fitenin'Andriamanitra. Ny fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Ny olona mino an'i Kristy dia miditra amin'ny rano batisma dia ny herin'ny ota tsy manan-kery aminy intsony. Misy fotoana izay efa misy anareo manomboka tonga matetika dia misy fotoana izay mba mijery ny comptenareo mba manam-potoana
Mpavokadaka ohatry ny mirahira be zay volony amin'io le menamena be reny nday ty izy ao mantsany mampionona fa zao mahafinaritra maty am'izay ny vehivavy mena volo be iny kala mena volo maty ikala-pandindy be ira oaintsikilaintsy maty voninahitra ny eo an'Andriamanitra na andevony zay ovina mo Batisa Kadaka ty rarakotary koa blonde be mihitsy taloha Léonis Berta nandresy lahatra ny Kodanela aleluia mba soraty eo daholo zany mba hampahiran'le olona reto hoe ny anazy zao a nitarika anaty eto i Lovely ny anazy zao nitarika anaty eto iza aleluia tsampody koa tamin'ny 23 mars ny batisany Lovely nanomboka tamin'ny 23 mars nandevona am'izay zay fandevenana be mihitsy tamin'izany nandevona ny fahotana aleluia de tsy manan-kery-tsony ny io te alevana aleluia inona ary no lazaitsika mbola hitoetra amin'ny io tany va isika hitombon'ny fahasoavana sanatria zany tsisy fahasoavana maniry ao anatin'ny ota izany aleluia zavatra mahafinaritra jenareo ty zavatra teneniko ty iresaka loko volonareo io raha nabavy de tena resaka fanahy io ny zavatra reo marika atsika aloha zao de zao nitarika ny Soev Pasteur nitarika ny Jesosy Mahery raha nabavy mihaja Erika mahafinaritra ike jerinareo raha mandinika tsika zao mandinika eny ianareo de am'izao andro zao iany atsika zao vitsy kely zany olona tsy mandoko volo zany zao tena vitsy jerinareo daholo nareo rehetrarehetra nitarika andranabavy razana miketeto Natalie moa zao nefa tsy etontsony fa izy Monika no tafajoro eto aleluia de mijoro enao aleluia ny ama ho zany Jesosy nitarika azy teto to de nitafandarina fotsiny zany ny tiany lazaina am'izany fa Jesosy tonika nitarika atsika rehetrarehetra teto aleluia dia resaka loko volo saika ny olona rehetra zao mandoko volo daholo ny tanora Erika mbola tsy nandoko volo ka fa am'izao atsika raha mijery aloha sarim-behivavy photo de profil an'olona eny Facebook be de be zao mandoko volo menamena somary manompo mena manompo violet somary manompo mavo misy kely an'le misy parti miloko fa za tena nenareo voalohany indrindra aloha tsy sitrapon'Andriamanitra ianareo mandoko volo ny fandokonareo volonareo Andriamanitra hoa tsy adala ry havana nataon'Andriamanitra mainty ny volontsika de miara-mitombo amin'ny taona manomboka miova gris izy iny de melehibentsika de fotsy ny volontsika ny fotsy volo de voninahitra be de be fa ny olona efa fotsy ny volony de lokony tsy te ho antitra zany hoe nanao fahadisoana zany Andriamanitra ny teny taminao hoe rehefa eto anao de 20 taona ianao 30 taona vo manomboka 50 taona ianao manomboka miova ny volonao zay ny nataon'Andriamanitra ny tsika olombelona ovaitsika satria tsika de miteny hoe Andriamanitra tsy mahay de ovaitsika ny volontsika fa teneniko anao raha nabavy sy rahalahy misy olona teto aminay teto marary saiky maty de izy io rehefa natao délivrance izy io mitrotaky izy io zany tena misy aretina be mihitsy aretina efa tena tsy hitantsony efa mampolo taona n'zany aretina zany isorina Jesosy fa teto teto fandarina kely teto mba nampiasain Jesosy mba
mba nanafahana azy. Alleluia. Fa izao ao mpampiana délivrance zay eretinao fa zany olo zany eo amin'ny hopitaly efa mahita fahafatesana io misy zavatra maintimainty be mitady ananana tao ny délivrance tamin'izay fotoa zay ndray alina tontolo zay rehetrrehetra tao amin'ny kopo tsisy natory ndray alina tontolo tena délivrance de zao zavatra antranga miala kely le devoly de tena hita mihitsy hoe maka endrik'olona le devoly de efa amin'ny efitrano reo nefa anatin'le eo efitranon' hopitaly efa any amin'le olona efa ho faty reny daholo de tena misy olona miprofety tena alaiko ty olona ty izy de maty le olona eo akaiky de maty le olona eo akaiky de olona eto amintsika io ny délivrer de hita misy le devoly anao koa alaiko ianao matiko ianao raha de manao délivrance de lasa ndre izy mitsoka kely ery de tsy mety miala teo mihitsy tsy mety miala teo mihitsy de inona zavatra antranga tena teneniko anareo zavatra tena nisy ty iainana reto ary vavolombelona zany reo izy eo amin'ny groupe zay mary azy ireo ka irana bavita aloha nandoko volo lokomy menamena be volony menamena mihitsy tena menamena ohatran'ny lokona barbie reny de fa tsy nandoko volo sisy fa mbola nisy parti eto amloha reto mbola misy le parti le lokona taloha zany de mbola tsy lasa anina de mbola misy parti menamena kely tsy mety lasa le devoly tsy mety miala tanteraka nisy olona anankiray teto amin'ny groupe mivangin'ny fanamasina ny teny hoe tapao io volonao io tapao io volonao menamena io vao nitapahana le ambom-bolo menamena be iny délivrer izy tsy de tsy miverina tsony le devoly nivoaka ny hopitaly izy tsy haiko afaka firy andro izy nivoaka ny hopitaly miaraka amintsika eto zany olo zany am'izao fotoan'izao de mozy nareo resabe zany de malalaka ny safidinareo raha olokoy fa anareo io azay mitena anareo aloha hoe tsy sitrapon'Andriamanitra reny ary tsika eto de mitory ny fahamarinana sy ny fahamasinana kristianina ianao aoka ianao tahaka ny Estera de olona natahotra an'Andriamanitra tsy nila nandoko volo tsy nila nanao manjamaso tsy nila nanao lokomena tsy nila nanao verni vakio ny bokyny Estera fa tsisy nanaka ny Estera tsy ho lany vadin'ny mpanjaka zany satria nitafian'Andriamanitra ny voninahiny izy ry avako malalaka dany ianao manao volo karakarao ny vatana tsy hoe olona tsy karakara vatana mihitsy fa ny mandokondoko sy manovandova aza atao. Alleluia. Raha zany raha nabavikadaka iny taloha tena tsisy ohatr'izany fa zao ataontsika izay maty amin'ny io tahoana no velona amin'ny any tsy fantatreo hoe fanizana izy sika ny efa natao batisa ho an'i Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany niarany levina tamin'ny batisa ho an'ny fahafatesany sika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty amin'ny voninahitry ny ray kosa mandehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana sika dia mitahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fantatsika fa nitoetrantsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny hanimbanany Iota mba tsy hanotoksika ny Iota intsony fa izay olona efa maty dia afaka amin'ny Iota. Ny batisa zany dia ny batisa zany rehefa dia famonoana ny fahotana ary fandevenana zay vady isaky ny hanao batisa nareo eto dia zao foana tena hoe firy ny fandevenana ary dadana atao hoay andevontsika amin'ady hanao batisa ny dikan'izay ny tena zava-doza ty misy zava-doza ny teneniko anareo le otana levina ndray manangatra ary zany mahatonga antsika hoe ny ankizy rehetra zay vita batisa eto amintsika eto na tsy vita batisa teto koa izy fa vonona te handroso ara-panahy vita batisa ny rano satria mibatisa ny rano dia le fandoboana rehefa miresaka batisa tsika dia miresaka rano foana miresaka rano foana ary rano be tena tsara ny amin'ny petera voalohany ngebaka itsika tsy rano kely tsy le rano atete kely eto fa rano be no zavatra resahan'ny batisa. Ny petera voalohany tsika raha maky
Petera voalohany toko fa telo andiny fa 120 dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe vaketsika petera voalohany toko fa telo andiny fa 20 zafady hoy ny ten'Andriamanitra dia izay tsy naraiky ny izay tsy nanaiky fahiny fon'ny andro ny faharom-pon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa rambolona namboarina samy fiara izay nidirany olona fisy dia izy valo mianaka ka dia namonjena azy ny rano izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia nibatisa ny tena nitandindrina io tsy ny fanisorana ny fanontolona hoe fa fitadiavana sy fietrezana tsara anatren'Andriamanitra amintsakana Jesosy Kristy tamin'ny maty le tondratrano le rano be iny nitandindon'ny batisa rano be ary ny batisa dia tsy zao vao nisy fa na dia efa tamin'ny andro Mosesy azy dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Koritianina ngiva kitsika Koritianina voalohany toko 10 tena dia ny voalohany sy ny faharoa hoy ny ten'Andriamanitra fa tsy tiako tsy ho fantatra rehetra lahy fa ny razantsika rehetra dia tamban'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra dia ninona ny finampanahy ray ihany ny zanak'Israely rehefa nidina teo amin'ny tany maina io voadidin'ny ranomasina dia taka niroboka tao anaty rano ary volazan'ny ten'Andriamanitra fa izy rehetra dia natao batisa tamin'ny natao batisa izy teo ho amin'ny Mosesy dia tao amin'ny rahona sy ny ranomasina rehefa miresaka batisa zany dia miresaka rano be foana Jesosy rehefa natao batisa dia zao tao amin'iny Jordana dia naletiky Jona mihitsy alleloia rehefa resaka batisa zany sika dia resaka rano be daholo zany resanao zany na ny safodrano tamin'ny andro Noa na ny ranomasina mena ny sara ka rano be daholo zany na ny batisan'ny Jona na ny batisan'ilay Etiopianina le izy hoe io ny rano inona manahaka anazy atao batisa rano be daholo zany resaka izany midina mandevina natao ary zava-doza raha olona vita batisa tsy miambina any mahatonga antsika eto hoe ny antsika eto zay rehetra vita batisa dia ampaherezana eto amintsika eto misy mba fampianarana kely misy mba fanampiana ataony amin'ny vady anareo rehetra zay mba hoe efa vita batisa vonona iroso lalina mety miteny reo zay tsy mahay mitoriteny tsisy nahay mitoriteny tsika rehetrarehetra fa mianatra manovy fahalalana mandray torohevitra dia mazoto mandray anjara dia jereo ohatra zany mitoriteny mba mandroso rehetra hoe mba mahita hoe mba mandroso ny ankizy eto amin'ny toriteny tsy hitan'ireo mba mandroso ny ankizy amin'ny toriteny fa nonge teto nampimekeny ny toriteny taloha misy anabavy kely zay teto dia soatsika dia anjara no mitoriteny dia amaky ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Romanina toko 9:1 hatramin'ny 9 zao ohatra zany io zany hoe Koritiana voalohany toko 10:1 fa tsy tiako tsy fantatra rehetra laha fa nrazantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra dia namaky ranomasina dia omena ny pastera ny fitenenana na zavazavaly azay izay any nitoritentsika taloha dia zahako mamelapelatra izy tsy mba mety toko sy andiny fotsiny atao fa zao efa tsy zany tsony mandroso ary anareo raha vao anareo vita batisa dia ataovy izay anaovanareo asan'Andriamanitra fa ny fanaovana asan'Andriamanitra ihany no mitahiry ny olona anankiray afana sy rehatra ary iroso lalindalina kokoa ny batisa ihany koa any amin'ny Kolosianina any amin'ny Kolosianina toko 2:1 ny batisa ihany koa dia oharin'ny ten'Andriamanitra amin'ny famorana Kolosianina toko 2:1 ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorana Kristy fa niara-nilevina taminy anareo tamin'ny batisa
izay niarahana renatsangana taminy koa ny finoana sy ny asan'Andriamanitra izay efa nankana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadosoanareo sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadosoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratanany didy izay nampangatsiaka ka isorony tsy eo amin'ny tsy eo mihitsy zany ka nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Ny fahotantsika raha ny tena marina dia nomboana dia mbola mijanona eo ambony hazo fijaliana. Jesosy tsy nijanona teo fa ny fahotantsika mijanona any amin'ny hazo fijaliana. Dia ny vonoana ny soratanany didy izay nampangatsiaka ny fidirana amin'ny rano batisa dia amin'ny fotoana natao batisa dia fafan'Andriamanitra daholo. Misy fahasoavana ohatr'izany miravina ninona zany na arivo na roa arivo na firy ny isan'ny ditra nataonao dia ny fafana daholo zany. Firy taona ianao nanomboka nanao ditra, firy taona dia inona ny ditra tsy efa nataontsika. Fa za tena nikorato amin'izany natao batisa dia izany ny anisan'ny fahasambarako mihitsy tato mieritreritra indry voafafa. Izy zao tsisy hotsarovana intsony ny zavatra rehetra nataoko, tsisy hotsarovana intsony. Famorana. Zany hoe misy zavatra foraina ty amintsika ty, misy be dia be ny olona mbola tsy voafora, efa mivavaka izy fa mbola mora tezitra be foana, nefa tokony foraina ny fahatezerana. Misy olona efa mivavaka fa mbola kizitina be foana, mbola tsy voafora ny fankizitiana. Misy olona efa mivavaka fa mbola tsy ilaozana tahotra, matahotra foana, misy tahotra foana mbola tsy voafora ny fongy. Alleluia. Batisa daholo zany. Mila mandrositsika, mila mirehatra tsika, miambina. Ny devoly fahavalitsika mantsy tsy matory izy fa mijery antsika foana. Raha voarindreo mantsika dia rombasany, riavana malala, andatsika tena ifo. Ary tandreva faran'ny olona nandevina ny fahotany no mifongatra ny araka ny tekitao hoe manangatra. Za tena mahafantatra olona maro, olona mivavaka be taloha. Vita batisa. Tsy niambina nefa. Tsankana vaniny angatra. Verina velona ilay izy taloha. Za taloha teneniko anareo fa za taloha nanamanamana. Fa teneniko anaty publication keo fela be tany moa zany. Zay taloha niandra tao ambato mitsangana tao. Dia zahay tena naditra aloha zay tamin'izany. Rehefa mianatra teo zay dia zay manao beloty. Dia amin'iny ambato mitsangana iny zay maraina, parin'ny andro, parivan'ny andro manao beloty, manao karatra. Dia efa maizina ny andro dia manezika poteau. Amin'iny ambato mitsangana iny feno poteau. Dia misy poteau mazava. Dia eo mbola raikitra any ny karatra. Mbola raikitra ny mikaika. Tena mpanao beloty be mihitsy zay taloha. Dia manao beloty eo. Misy namanay eo tamin'izany nisy fiangonana vao nisokatra zay tao Beorita, tadidiko mihitsy. Dia izy io voasarika nandeha mivavaka tao. Dia tonga dia resy lahatra be tena niova fo be mihitsy raha tonga dia tena le tena mirehatra be reny. Dia natao batisa sy ny sisa. Dia zany lalahy kely zany tena miaraka aminay eo izy. Zay ny teny ratsy, izy mananatra anay. Oa rahalahy rato, rahalahy ihany. Zay manao beloty miteny ratsy misotro toaka, izy eo mananatra anay. Tsisy afa-tsy mananatra anay, mitory teny. Tamin'izany iry zany tamin'izany fotoana zany nanalaza izy hoe tsy nambaranao izy. Azo jerentsika iny raha ato iny iry. Ina moa titiran'iny iry iny riavana? Tsy tadidiko ny iry. Raha ho any an-danitra isika. Raha ho any an-danitra isika. Dia alefany tamin'izany manana radio kely zay izy dia iny alefany eo ampanaovana beloty eo. Fa mananatra anay zany. Dia misy fotoana zany riavana rehefa le maditra be hoe mamy toaka be dia izy mitomany.
fery am'izao anareo lalahy fery am'izao nareo le any farandre mamonjy mihitsy tamin'izany reny nalazy neny ireny zay am'ireny tany efa tao anatiny toka sotrona ny rongony foana ny tsy fantatry tsony ary tsy nalalay amin'iny ambato mitsangana rehetrarehetra iny raha hoe saka hoe mijorojoro manao zavatra tsisy dikany dia io rahalahy io mitomany mihitsy izy mahita ny fahotana eto zany hoe very ony zay fizy natao batisa ary tena fa ny zava-mampalahelo dia zao vita batisa izy ary nivavaka izy ary vita batisa fa ny nampalahelo tsy voambiny izy zany mahatonga any amenana mivady eto sary-piaro amin'ny anareo izay efa vita batisa nareo mety misy mieritreritra misy hoe tena masika ve izy mivady sa miditra amin'ny fiainan'ny olona fa zao ravana tsy mora ny mitahiry any zany hoe mitahiry ny ara-panahy zany tsy mora ka io rahalahy io mivavaka be fa ny olana tsy nakekezin'ny pasterana izy tsy nakekezin'ny zoky ny ara-panahy izy fa tonga izy dia niezaka dia tia aminay toroteny aminay miara mifofona alikola sy zava-mahadomelona aminay eo ihany ny olana dia zao misaraka amin'izay ny olona rehetra sy ndiova fianarana ny lehibe samy nanao ny taony taty ariana zahako vao nanomboka ny vavaka tamin'ny taona 7 taitra be misy ny avo misy mpihira ao Madagasikara mpihira tena anisan'ny mpihira mpiteniteny foana ao Madagasikara ao ka le rahalahy kely io tena ikoizina raha hitendry gitara ataitra be nahitana azy eritreretana tamin'izany zay eo mpanaovana pilote zay dia manome mifanevika na zao toy ny fenitevika ny sofina dia sady manao pilote no mifanevinevika eo ny reny le paingotra kely le paingo dantelina fitentsika azy reny ny to dia atsatoka eo dia aveo tapahana dia mifanevinevika eo dia izy tamin'izany tempolin'Andriamanitra nareo rahalahy maninona nareo ke rahalahy tsy vehivavy na vehivavy ary tsy tokony nanao kavina tamin'izany izy mananatra anay dia sotra ranababilina sotra anao alleloia dia taty ariana am'izay zany rehefa niala kavina soky satria efa mivavaka taitra be nahita tele misy olona mihira eo mihira le mpanakanto dia mpitendry gitara le mpanakanto io rahalahy kely io le rahalahy kely le nitomany nananatra anay nitoroteny taminay fenokavina ny sofiny fenokavina ny sofiny dia mifokasigary izy sady mitendry gitara jesosy io tena latsaka ny rahamasoko tamin'izany zany reny no nitomany nahita azy jesosy losy ty izy zany nandevina fa nanangatra le izy misy olona zay mety mahita an'ity fandarana ity namany mampionina dia isy mampiona mpiaramila taloha mila rampila zantsara dia tretinareo zany olona zany tantaray mampiona ana sarotiny raha vao tsy eo ambany loalika ny zipony mampionina tamin'izany miaramila aminy dia tsy avelany bediny dia na manao kavina kely le kavina tsy hoe kavina le rozaroza loatry ny bisikleta be reny kavina kely fitsiny dia teneny mampiona asoro io fa tsy sitrapon'Andriamanitra fitsika hira filazantsara tsika esoro io dia esorona vao mihira esorona io vao mahazo micro sarotiny amin'ny fitondratena fa nanangatra indray koa ny anazy dia zany olo zany amin'izao variana mijery azy zany zay aloha variana mijery azy Andriamanitra ino ny te mahazo an'ity olona ity igagana raha fahajejona igagana efa tsy bisikleta tsondrany azy akanona fa moto misy miao kakavina bisikleta ma tsy mifiantsonay andreny taloha tsy haiko ny anareo le kavina taloha boribory be le fa tena niova niova ny olona
de manontany tena manao hoe ozy izy lay romanina teo manao hoe mbola hitoetra amin'io tany fa sika hitombony fahasoavana tsisy fahasoavana hitombo tena tsisy fahasoavana hitombo ao amin'ny fitoerana anatin'io taravana marana kavina créole milaza andrany tsy haiko fa zay mba failoko andretana kavina bisikileta de za mieritreritra le angediny ohatra mipinoana bisikileta tsy fantatry zay mahatonga an'izany fa za zay aloha no ohatry ny diako taloha raha tianao ny roso amin'ny fahasoavan'Andriamanitra de mila amin'ny fahotana fa ny tenin'Andriamanitra de miteny teto hoe mbola hitoetra amin'io tany fa sika mba hitombony fahasoavana sanatria zany ozy izy sanatria le Kolosianina tenge milaza mazava re afaka malala te Kolosianina film izy to Kolosianina 2:10 sy 11:10 eritreretinao hoe le any amin'ny 14 novonono ny soratana ny didy zay ny ampangatsika ka le sorony tsoa eo mihitsy zany ka nombona tamin'ny hazo fijaliana de eritreto rehefa miverina manota zany ianao de iverena alaina indray tsy misy fotoantsika hoe anaty galerie ny telefontsika eo misy sary vonotsika de rehefa mamono an'iny sary iny hoe tsy tiako ty sary tika de vononao de tsy tonga iny de maty fa hitanao ny anaty corbeille de raha anaty corbeille iny de rehefa tsy tianao hita tanteraka ntsony de supprimenao tena tanteraka fa raha mbola nanena reny ohatry ny tsara iny ty sariko ty de restaurenao de miverinao aminao ndray le sary de io teny io novonono ny soratana ny didy zay ny ampangatsika amin'ny fotoantsika niala tamin'ny fahotana de niditra tamin'ny rano batisa fa aveo raha sanatria manangatra ilay fandevenana le otana levina restauren'Andriamanitra fotsiny indray restaurena fotsiny io de miverina indray mivandravandra eo ny soratana ny didy zay ny ampanganatsika azao tadidio ny olona anankiray niala tamin'ny fahotana ka niverina tamin'ny fahotana de tsy mitovy ny any sorana anazy ao anatin'iny no le izy tamin'ny voalohany fa mbola mafy lavitra ny ho fiverenan'iny olona iny amin'ny Jesosy azonareo hoe naditra ianao pisotro ianao na mpijangy ianao tsy fantatro de niova fo kanefa ianao verina amin'iny indray de mafy lavitra ary be dia be nolona tsy tapaverina ntsony be be nolona tsy tapaverina amin'Andriamanitra ntsony rehefa miala ohatry ny fanondroana zany teteny amintsika androany hoe andaontsika ravana raha ho tapaverina zay andaontsika ravako andaontsika hivavaka andaontsika tena hoe tena andevontsika isoratsika n'Andriamanitra fa isy andevony reto zao amin'ny lakamisy tsika tsy miasa satria andro tsy fiasana de amin'io mety maromaro ihany ny fotoana ezana ihany aloha fa ezaka ihany tsika isy fandarana amin'io satria misy zavatra tena toke zay amin'io lakamisy io de ny zomandry nefa andro tsy fiasana de andehanao batisa any Paris zahay zay menakavike zany andehanao batisa any Paris ka zay rehefa miakatra makany Paris de matetika zay tsy tapaverina alohan'ny fotoana de azo antoka zany fa amin'ny zoma zao aloha tsika tsisy fandarana azo antoka lakamisy ezaka ihany ny hisy noho ny antony zay tena hoe zavatra mety misy zavatra tsy azo ialana ny atoandro
gasana ho vita mialohan'ny fotoana fa ezaka any aloha izy fandarina ny lakamisy fa ny zoma aloha dia azo antoka fa tsy izy ny sabata koa izy batisa ohatra atsika any Koweït miaraka mitsotra amin'ireny mpianakaviana ko dia izao zany ry havana malala ianareo rehetra izay atao batisa ireo tapoany hevitra reo misy hira anankiray izay manao hoe I have decided to follow Jesus. Tena resy lahatra ao izy hoe anaradian'i Jesosy no turning back tsy hiverin-dalana tsony tsy hiverin-dalana tsony no viana sa zany teteny aminareo tapoany hevitra ry havana tapoany hevitra andaotsika iroso amin'ny ranony batisa andaotsika tena andevina ny fahotantsika halleloia andaotsika tena andevina ny fahotantsika za tena teneko anao araka ny tendrana babilovily teo batsinga ravina tsy ara-panahy fotsiny fa izay manokana jojoavimbelona aminareo fa tao aoriana ny fahavitan'ny batisa dia tsy ny ara-panahy ihany ny azakazaka tsy ny ara-panahy ihany ny azakazaka fa ny azakazaka hatramin'ny ara-lofo misy zavatra no turning back zay misy le izy misy zavatra lalana tena nisokafan'Andriamanitra tamin'ny lafiny maro zay natao batisa mbola nisy ambiny kely ihany notrosana etaman'olona fa vita batisa fa tena nigodana io lalam-pitahina io ry havana nigodana tena nigodana ka za zany teteny aminareo manao hoe raha misy aminareo mbola tsy vita batisa andao ry havana mirosoanareo amin'ny batisa fa lalam-pitahina ary lalan'ny fiainana mandrakizay ny batisa ny rano raha tsisy manao batisa nareo dia mitenena aminay dia ho ataonay batisa ianareo ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masy halleloia dia ho hitanareo zany hoe fiainanareo tena miovy zany satria navelan'Andriamanitra ny fahotanareo no fafany tsy nisy nitsarovany intsony halleloia dia ho tahian'Andriamanitra ianareo amen halleloia afaka miresaka aminay nareo fa ho atao batisa eto dia tsy hoe zay te atao batisa dia atao fotsiny fa mianatra baiboly aloha inona ny tokony atao raha iroso amin'ny ranony batisa ary inona ny tokony atao ao aorian'ny fahavitan'ny batisa mba hahatonga nareo tsy ho voafitaka satria ne misy olo mieritreritra hoe manao batisa fotsiny dia vao vita amin'ny batisa dia misoso toaka fa efa vita batisa aloha tsy izay le izy halleloia fa ny batisa io dia atao hoe batisan'ny fibebahana dia za misaotra nanambavikataka ny teny ny toran'izay satria za matoky sy mino fa misy olona voakasika zany indray zao eto amin'izao fotoana zay hitoritsika n'izany teny zany ka raha ianao ny nisy andresy lahatra amin'izany dia mirabanao sady ahako fa dia isan'ny olona ho tahian'Andriamanitra ianao ary dia eo anany an-danitra any tsika rehefa hiala eto amin'ity tany ity zay ny fanaritsika ry afaka malala ka dia samy tahian'Andriamanitra tapao ny hevitrao ary azangatahana andro tsony ny olona nangeravana ohatran'ny ranabavitsika anankiray ato zao naniry mafy mihitsy izy hoe mba ho izay mivady tonga aty mihitsy izy atao batisa eny mahafinaritra rehefa tonga aty nareo dia atao batisa misy olona eto zao atao batisa ty akaikinay aty aminay ozy misy rano mahafinaritra be fa zao ny teniny hoe tsy androko tsony ozy izy le izy le hoe ho tonga any aminareo satria mbola lavitra ny lalana za koa ny teny hoe za koa tsy mahanitra satria tena mientanentana ao aranabavy hoe tia moa zany ianao mbola mieritreritra no tonga aty vao atao batisa tonga tampoka Jesosy aiza ny tany alehantsika fa zany dia ny tenanareo manao hoe raha ny a Madagasikara dia miteny aminay fotsiny nareo mandefasa ny mpianko marinety fa ho alamitsika ny amin'izay aza matahotra nareo fa tena alamitsika ny amin'izay jery rano fotsiny nareo
dia ho vitatsika eny andreo misy zay mandeha pasin be amiko naiza naiza toerana misy anareo anao batiza zao tsika any Koweït amin'ny sabata tsika efa nanao batiza tany Suisse nanao batiza tany Allemagne nanao batiza tsika tany États-Unis nanao batiza tsika tany Arabie Saoudite hanao koa tsika any Madagasikara fa mandeha pasin be amiko zay maniry atao batiza dia mandeha pasin be aminay fa vitatsika io ataotsika ny batiza ny fivavahana mialoha anaovana batiza anareo dia andefasana lesona ianareo fianarana baiboly fandariana mponona amin'izay nareo tsy voavitaka Chine nanao batiza tany Chine koa tsika alleluia Canada alleluia soranan'i Jesosy zany rehetrarehetra zany zay no tenitsika androany mbola hitoetra amin'io tany fa sika hitombon'ny fahasoavana sanatrizana ataon'izay efa maty eo amin'io tahoana no velona amin'ny any ataontsika ahoana no mbola velona amin'ny fahotany nefa mifahotantsika mihitsy nefa nitombohana teo ambony azo fijaliana tsy vitatsika zany mahireza nareo dia tapoana hevitrareo any Oman ianao dia AMP andao resaka AMP tsika marinety dia eo azavainanao resantsika tiniantsika ny fomba natanterahana azy zay mahireza ary tsika rehetra dia za miny fa nandray ianao teto androany ary entiko mba hinonao tiry ty mba hisaintsainanao an'izay antsoantso nataony amataonany teto ho anareo ary misy aminareo fa tokony androsy resy lahatra fa mbola misalasala sy mangatakandro atolotra anareo manokana ity iray ity dia hivavakintsika ao aorianan'izay meno finaritra Sao lai no
misy fotsy vangia itsopianye fomidyatrezay mamanala toko tsy namalila yatso oevohayao kanjo izay lay no farany kanjo izay lay no farany kanjo izay lay no farany mbola miaso anao izy anio kavaly zaozao lay no farany zaozao lay no farany zaozao lay no farany mbola miatso anao izy anio kavaly zaozao lay no farany. raha tsika vavaka zany toriteny zany ry havana ary ampisaitsainatsika koa ny ry havana zany hoe somba antso farany tokoa satria hitadio fa anritrany taona vitsivitsy na inonao an'izao fandaran'izao dia ngambany raha tokeo anatin'ny herinandro dia mbola tsy tapaka izay mivady manentana anareo ireo samy rano batisa satria fantatray loatra fa lalam-pamonjena ny batisa ry havana manara batisa ny fibebahana ka za matoko sy mino fa voakasika zany teny zany ianao ary raha misy ny azo atao raha matsiaro ianao hoe resy lahatra dia aza mangatakandro itsotry fa lalam-pitahina ngezabe ny fidirana amin'ny rano batisa ny vavaka avatra antsika amin'izao fotoan'izao Jesosy malalo dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy manome voninahitra anaranao zay satria voatory teto indray ny teninao androany dia misaotra Jesosy satria tena hoe tsy takatry ny saina zany fitahina sosoa zay ataonao ary namelombelona ny fanahinay zany teny zany ary inona Jesosy fa tena hoe nanaitra namota amin'ny torimaso rey zay mety mbola matoritory dia ianao andresy lahatra tompo ianao andresy lahatra ny tsirairay avy mba olombonjena andevina ny fahotana hovonona ny soratanana miapanganay rehefa vita batisa izay dia ampahirezo any tsirairay avy reseo lahatra zao tsy resy lahatra ampitsoroy Jesosy ireo izay efa nitsoro dia mivoninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay agatahako Jesosy hoe ny teny rehetra izay nalokony vavako teto ianao aneno andefa mifarainao masina minondraka izany anatin'ny fony reto olona rehetra ka amoa avy zato eny ny devolisy satana tsy mahazo mitsaingoka na dia litera ray ary tamin'izay napako teto fa mafy voafafy ary amoany am-pony olona tsirairay avy izany teny zany betsaka ny tsy voalazako teto Jesosy nefa betsaka ny olona zao fotoan'izao mila vavaka mila zavatra avy aminao mila fahasoavana fitahina fanasitranana dia mitondra-bavaka azy ireo Jesosy indrindra ilay olona zay lasany amin'ny urgence tamin'ny ariva teo satria marary dia mba jereo amin'indra fonao zany olona zany amin'izao fotoana izao
mba tena nasitra anazy tanteraky ianao dia odiny tokantranony hifanahitra amin'ny fatiamanjanany Jesosy izy ireo. Saotra Jesosy malala matoky ahafahanao mihoatra noho izay neritreretiny izy ireo ianao ary ianao mihoatra lavitra noho izay mba voateniko teto satria Andriamanitra be fitiavana loatra ianao ary manan-keram-pahasoavana. Saotra Andriamanitra dia raha ny haja ny saotra sy ny voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao dia ampandrosotsika ny anabavitsika raha zana Monika hivavaka ho an'ny firenena. Tahiny tompo ary anabavy Monika. Amin'ny zany teny maro zany mampitondrainao mpanomponao azosotra mpanomponao zany natanao fitaovana mitondran'izany hafitra andivavidina na mpiano famezy anandro malala amin'izany teny fahamarina teny marina avy aminao zany tena hoe ilainay zany sotra malala indrindrandrindra amin'izao andro farany zay Jesosy tsy mahay mandrisy lahatra zay Jesosy tsy mahay mikasiky ny fon'olona fangataka Jesosy aby fananao masina Andriamanitra ikasiky ny fona tsara iaby dia tonga tetiny eny zany teny zany izany hoe zao tsy vita batisa zay manam-panariana ho azy batisa Jesosy dia apetraka am-parantananao sahady na andanany hiprogramana amin'ilay tsara izy Jesosy ary zay misy zay efa vita kosa Jesosy dia mipirony tsara ataova mahandry anazy Jesosy avela hivilivily lalina na koa hoe hiova fo Jesosy atao mahay miandry anao koa zay Jesosy malala ao fa ifantaiky anao fa tsy mahanao azy satria anao zay teny maro Jesosy malala ao tadidiko mety Jesosy hoe aminanao fatisa fa tena hoe ataovana tsara mihety Jesosy dia nomenao afaky anaovako batisa dia hatramin'izao dia isako anavo azy ary natahaka zany mba heny amin'olona rehetra rehetra koa zany mba resin'olona rehetra rehetra izay andrizany zany batisa zany fa ary ngetrika Jesosy malala ao dia vavaka ao amin'ny firenena izy tsy misy miafiny aminao dia maminay loatra zany firenena zany Jesosy ary tanginy niboahany rehetra 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 dia izy rehetra tongotra azy Jesosy rehetra eto ambany fizalianao zany firenena zany tsy misy miafiny aminao avokoa ny zavatra rehetra zany fiteny ao amin'izany misinay zany ny aksida makitsirady ny sanandro sanandro ny zavatra makitsirady ny famotonana Jesosy miafina mazany rehetra rehetra zay Jesosy malala amin'izany rehetra rehetra zany efa androany mbola mangasika aminao mbola hiderivanao mindrafo amin'ny fitiavana Jesosy zany izany mamindrafo aminay amin'ny malagasy rehetra Jesosy fa andro farany zao Jesosy malala ampahafantarana amin'ny malagasy Jesosy tena mariny mbola avideben'olona misalasala amin'ny batisa Jesosy ampahafantarana ny tena mariny Jesosy mba iafahanay handeha amin'ny lalana tena izy amin'ny lalana marina Jesosy ary mikoritsy salaminy anopitala ny amin'ny trano mahafanafany Jesosy malala mitady fanasitrarana amin'izao fotoana zao dia angatahako anao Jesosy dia fananao masy midina amin'izy ireo mafitiny izy ireo riva mikamboty sy manan-kelopy sy manan-fanomboany Jesosy anahana misakafo amin'ny lamba tasina ho amin'ireo Jesosy malala ary ny finakaviana zay tonga teliko Jesosy malala amin'izay tsy mandalolana amin'izy ireo Jesosy nyfidiantarehanao izy ireo dia revana amin'ny zavatra kely amin'ny zavatra lehibe Jesosy malala ao ary indrindrandrindra fo ny manarana masina nahisaraka izahay dia Jesosy fananao masindriamanitra momanay amin'ny reaktio zahay dia fetakefinatantananandro ty alinay ty dia eo manarana Jesosy misy tondrafina Alléluia. Saotra betsaka ranabavy Makrina ary ranabavy Monika azafady indrindra tao anatin'ny tenin'Andriamanitra vavaka ho an'ny firenena izay nentinao namarantsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Misaotra rehetra koa nahatra ny hatramin'ny farany tapitra eto ny fandarantsika
raha mbola tsy tonga ny amin'ny raha latra jesosy dia rapitso amin'ny sivy maraina dia efa eo anetsika mampionina miaraka aminareo eto rapitso amin'ny sivy maraina ao anatin'ny vavaka maraina amin'ny lakamisy sy ny zomatsy sy ny vavaka maraina izay rahanareo mampionina araka ny teny tamintsika teo hoe misy ny adidy misy koa ny batizy izay ho ataontsika dia rapitso zany nareo miaraka farany amin'ny terinandro ity dia araroty dia zakoso miaraka aminareo eto indray rapitso amin'ny 10 alina amin'ny 7 ora sasany amin'ny 10 alina eo dia misaotra nareo fa raha tsy tetinareo dia nankidinareo teto izay dia matoka fanaray zavatra nareo naray herinareo dia matory fiadanam-po amin'ny mpilaminatsaina tsara dia ho tontolo andro fandresena tontolo andronao rapitso mahereza samita in'Andriamanitra aki radio.radio12345.com aki radio.radio12345.com ny afahanao mieno ny onjapeo aki radio antsika misy manoratra an'le lien eo nge azafady indrindra tainy Jesosy daholo raha fitsondray ary mahereza daholo isika tsirairay avy halleluia amen.